eo amin'ny lafiny fahasalamana amoraina sy ampitosika ny rafitra famatsin-drano fanadiovana sy fidiovana eny anivon'ny tobim-pahasalamana anomezana tolotra tsara kalitao sy hijerenany mahaolona eo amin'izay asa fitsaboana izay azo antoka kokoa ny fahafahana misoroka aretina sy valana aretina amin'ny fisian'io rafitra io CSP 2 5 isa ao amin'ny faritra Diana sy Sava no voaositra sy voasikajy ho sakaizan'ny rano fanadiovana sy fidiovana na ami de wash. Angom-baovao eo amin'ny sariny Toussaint François sy Shakira Kotomanga. Iray amin'ireo tobim-pahasalamana voaositra ho sakaizan'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana na antsoina ihany koa hoe tobim-pahasalamana ami de wash ny CSP 2 eto be manondro be ato amin'ny distriktan'ny Nosy be. Misy CSP 10 izy ireo no nahafeno ny fepetra sy nahavita ezaka manokana ananan'ny mpiasan'ny fahasalamana ireo fitaovana sy fototra fitrasa manara-penitra ilaina amin'ny fandraisana marary. Ny 40 ato amin'ny faritra Diana, ny 9 kosa ao amin'ny faritra Sava. Efa mananiky ny 40 ireo tobim-pahasalamana ami de wash raha eto Madagasikara amin'izao fotoana. Afaka miantoka ny fahadiovan'ny tobim-pahasalamana maharitra amin'ny alalan'ny fanarahana ny lamina sy ny rafitra amin'ny fampiasana rano, gabone, toeram-pidiovana ary ireo pitsopitsony mifandraika amin'izay fanadiovana sy fidiovana izay. Raha tononona izy dia mora no milaza anazy hoe asiana rano ao anatin'le CSP ampianarina ny olona mba tsy hangeraka alamanjana mampiasa kabone ara-pahasalamana sy ny sisa fa rehefa mila ny fotony ianao dia en fait zavatra problema be zany satria mbola maro ny faritra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fady managadratay ohatra mangeraka alamanjana nefa ny fanaovana maloto fikakazana anaty kabone fotsiny dia efa any amin'ny 20 sy 100 ny aretina mifindra na maladie transmissible any dia efa afaka sakanana ao anatin'izay. Andaniny voaofana amin'ny fomba fiasa sy ny fiovam-pietsika ifandraika amin'ny fananan'ny fitaovana sy fototra fitrasa ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ireo tobim-pahasalamana ami de wash ireto. Ankilany kosa maro ireo aretina sy valana aretina ho voasoroka noho izay fampiasana rano fanadiovana sy fidiovana izay. Raha tsy hitanisa fa tsy ny areti-pivalanana, ny areti-koditra, ny poliomelite, ny COVID-19, ny kolera, indrindra ny fisorohana ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza. Tsy vola ihany raha fitatanana fikojakojana fa indrindra olombelona faresen-dahatry ny olombelona ary ataoko hoe tena rafitra mihitsy izay andraisan'ny mpiaramonina sy ny manam-pahefana ety an-toerana tokony manara-maso izy ny tokony anao inona ao anatin'izay miaraka amin'ny tantsoroka avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Tombony manokana ihany koa ny fahafahan'ny vahoaka misitraka fitsaboana tsara kalitao hipaka amin'ny fampandrosoana. Zao hitako ny misy avantage be satria ny rano tsy dia nandeha firy tamin'ireny faritra regny. Ny surtout ny WC. Ny WC manko tegna problème aminay eto. Ary tegna problème be dia be zany satria mbola manao le kalamanjana regny tsy dia surtout ny ambanivolo any. Tegna misaotra be dia be ny partenariat sy ny ministère manao andreny fa satria regny tegna ilaintsika mihitsy tegna ilaigny. Natolotra teto amin'ny CSP be manondro be teto Nosy be ny fanamarinana ho an'ireo tobim-pahasalamana 10 ami de wash aty amin'ny faritra Diana sy Sava. Nanome antoka ny ampaharitra ny tetikasa ny gouvernement américaine amin'ny alalan'ny programme USAID Access.